samy tia tanindrazana ary samy mitady zay hahasoa ity fireneny ity koa tenaiky fa ampahendrena ny fanapahan-kevitra ho raisika dia ny fandravana ny gouvernemanta ary ny fanolorana amin'ny fahefana ananganana directoire militaire. Oui, c'est un peu lourd, mais c'est un devoir. C'est un devoir. Et entre nous, je ne serai pas plus nul que le président Ravalomanana. Ao anatin'ny aizina zay niainantsika nandritra ny taona maro mahandro tsika ankehitriny fa ny mpitondra ankehitriny ireny nomenatsiny samy mpitondra ny fandimby mampieritreritra sy malasa sainy zany tsy ianao mihitsy ny andeha hiteniny amin'ny hoe nandray anjara avokoa ny rehetra fa ianao anisany nandray anjara betsaka tamin'ny fampitenin'ilay firenena betsaka ny fandraisana anjara nataonao amin'ilay fara avany fiainam-pirenena. Arak'izay fikira famantaran'izay dia mamely indro manana ny antitra verina ihany koa ny araba ho antsika rehetra izay efa niaraka taminay hatrany marena ary mbola io ianao io verina ny araba tonga so ihany koa ny namana soky brito toky rafaramanana salama daholo zalahy mity andro alatsanainy inona no vaovao e miarabandany miarabandry zalahy tsy ambadikasy fa tsy adino ny piaino izay antom-pisiny ny onjam-peo tahaka antsika hitony atra maraina ny ariva ny atoandro ny alinareo dia eo foana ka dia tolorana trano ny fankasitrahana ombeny alatsanainy fanombohan'ny herinandro fa fitony volana martsy petsaka ny zavatra azo resana ao miteny fa fito ambin'ny folony volana martsy zany satria raha ny hoe resaka tantara-pirenena zany sy raha-pirenena teo ny hoe 7 martsa aloha martsa zany manamarika foana resaka raha-pirenena satria misy ny tolo mpanavotana tamin'ny taona 727 fa misy ihany koa tamin'ny martsa 7 ry namana brito 7 martsa an'io manamafy ny fiarabana zay nataony namana teo amty fiandohan'ny herinandro fa herinandro fahatelo sady amty volana marsa ity makasitraka hatrano ny fanjoinao ny onjam-peo na eto toerana anao na ivelan'ny faritra anao na any ampitan-dranomasina satria dia afantatray fa manjoy anao mba dia afantatra ihany koa inona ny vaovao be diabe ny vaovao ny songadina nandritra ny farany herinandro raha ny teto toerana na ny resa-pirenena fa hotsongatsonga itsika izy areny zany mba hoe inona no everina fa isan'ny zava-dehibe efa nataony tokony fahalimanana tsy ahiteo zany mikasika an'le hoe raha ny daty dia manamarika tantara-pirenena teto Madagasikara ny 7 marsa satria 12 taona lasa tokoa tokony fahalimanana Sirdania dia nisy ny trangan-javatra niseho teto nanamarika an'izany zany ilay ataontsika hoe fiovam-pitondrana teto amin'ny firenena taoriana ny famakina ny taratasy izay natao tamin'ireny fotoan'ireny zany teny amin'ny lapam-panjakana teny avoloha ny filohan'ny repoblika moa zany tamin'izany fotoana zany ny marika rafalimanana nisy ny teny fohy izay nataony dia namafisiny ataontsika hoe mpitondra teny gouvernement na chief of staff tamin'izany fotoana zany dia ny raha antsika nahita dia niazakazaka be fandehan'ny toetrara indrindra fa io andro ny 17 ny volana marsa io ady hevitra be moa zany le izy tately famindrapahefana tamin'ny miaramila dia nisy aletetsan'ny episcopat tany miena dia ilay taratasy fanambarana famindrana fahefana nakany amin'ny Iandrajoely tatsy any Kapisaty isantsaro dia mbola nisy asisia koa fotoana fohy tao aoriana zany rehetrarehetra zany zany liza raha ohatra ka atao tsy hay fohy ny contexte moa tamin'ireny fotoan'ireny zany raha hoe teo amin'ny lafiny ara-toekarena Madagasikara dia isy lazany fa nanomboka tsara toerana ihany teo amin'ny lafiny ara-tsosialy isaka indostria zao tsika fitaratra teo anivon'ny ity tamin'ny hoe fivoarana ara-industrialy tamin'izany dia teo amin'ny lafiny fanabeazana dia iza lazaina fa efa isany avoavo ihany satria efa tany amin'ny vita amin'ny 7 trano tahampidirana tsekoly tamin'izany fotoana zany teo amin'ny lafiny fahasalamana dia efa azo lazaina fa mba tsaratsara mba malandilandy kely ihany ny akamaroan'ny tavan'ny malagasy tao anatin'ireny fotoan'ireny ny lafiny fampianarana fandraisana teo amin'le hoe fitazomana tsekoly maharitra ny zaza malagasy rehefa niazahana mihitsy ary le hoe mba hatrany amin'ny 17 taona ny raha ohatra ka farany aingana indrindra dia mba mijanona tsekoly ny mpianatra ny vola malagasy raha miohatra ny vola ankehitriny aloha dia mbola tany amin'ny tsasatsasany amin'ny zao fotoana zao raha teo amin'le ataontsika hoe ny sandany ariary miohatra amin'ny vola vahiny teo amin'ny lafiny ataontsika hoe fampidiran-ketra na teo amin'ny vola tahiry teo anivon'ny banque foibe Madagasikara dia nanatahirim-bola
amina njatonjatony tapitrisa dollar tao amin'ny banky foibe an'ny Madagasikara zany tamin'izany fotoana zany ny tapisondrotany ataontsika hoe ny rekarena dia efa naheran'ny 700 tamin'izany fotoana zany satria na fotsiny reo fa ditsikilany moa zany dia hoe nisy ireo vitranisa zay ty fahefana teo ihany koa le hoe sy maro ava dia nivoy an'le hoe didijadona nivoy an'le hoe monopole na fanaovana pimbamba ny lafin'ny fiarina raha toe-karena teto Madagasikara nivoy an'le hoe mivarotra tanindrazana satria tamin'izany fotoana zany nisy le resaka hoe visco zay nikasa anao hoe tetikasa na prospection zany mbola tanatin'le izy hoe anao fambolena katsaka amina velaratae corporation na tena maromaro koa fa tsy visco dia tombadika lizy zany dia noraisina fa mivarotra tanindrazana dia sensisa dia reny raha ny ainy reny zany zavatra mitranga fanontaniana mipetraka ty amin'ny 9 taona ka katsoka ty aoriana dia hoe nanahoantsika ankehitriny tena tsy misy efa manjaka ve ny demokrasia raha izay efa tena hoe tsy misy tsony ve ny ampimamba fa malalaka ny fiarina ara-toe-karena tsisy hoe fanenjehana sy famotihana an'ireo orinasa malagasy intsony hoe amin'izao tahaka an'izany ihany koa ny resaka hoe fanomezana tany ho an'ny vahiny tena milamina ve voatrany zavatra mitranga ohatra hoe maro hoe ny fanjakana milaza hoe tsisy tany amidy zany any anosy be any amin'ny nosy mitsio fa tena tahoarinana zay ny nisy fisamborana malagasy misa enina izy zay noho ny hoe fiarovana ny tany ka zay ilay sary manahirana sy ohatrany hoe sanatria ve lasa hoe rehefa ny hafa no misioka dia vorondolo fa rehefa ny mpitondra dia voromanga fa tsy naizana zany lasa ohatrany hoe fomba firesaka kehitriny rehefa misy zavatra tsy mety atao hoe tamin'ny firenena dia averina foana hoe tamin'ny fitondrany hanina roatra zao tamin'ny ranona roatra zao dia ohatrany hoe sanatria hoentina amin'ny fifaninanana amin'ny ratsy sy ny tsy mety ve tsy izany ve nanonganana n'ilay mpitondra tamin'izany dia mbola averina ankehitriny sanatria ohatrany hoe lasa avolo avy za teny amin'ny zavatra nitabatabana tamin'izany no miseho ankehitriny tsy maintsy resantsika zay anaovana tsy hay fo ny mpieno mino zay fa anana zavatra mety ho ambara ihany koa manoloana an'ireny zavatra nitranga tamin'ny taona 20 reny ny zavatra nisy zay ny taty amin'ny andaniny fa tamin'ny kilany dia reo ataontsika hoe nivoy nijoro nataontsika hoe nanao zay nambabona ny fo ny ampahan'ny olona ny sivily tsy resana tsony teo anivy ny tafika satria ny tafika moa zany ny tena nampitsompadika ny raha tamin'ireny fotoana ireny ary zay le hoe politisation ny diran'ny politika lalina mihitsy ny teo anivy ny tafika zany na tiana na tsy tiana satria efa nangadiady ihany teny amin'ny 13 mai tamin'ireny fotoana ireny tany amin'ny fiandohandohan'ny volana martsa taty toky raha falimanana fa ny teo anivon'ny tafika no nisy hetsika nataonjareo ny valimarsa tadidika tsara mihitsy raha matola aloha raha valimanana mbola avy tany amin'ny fahatry manjaka ny renina diso dia andeha hodiny efa nisy ny hetsika natao tetsy akaikitsika tetsy aloloha tetsy ny fidinandreo andihana miaramila zay nioko ary zay fiarako ty mivezivezy tamin'ny madididina atsika ty miazo aniny akadimboka iny dia voasakana avokoa tamin'ireo fotoana ireny dia nisy ny akisavasava dia nanomboka teo moa zany ny zavatra rehetrarehetra fa titsika eo marihana fotsiny satria fampidirana fo ihany moa zany tsy vala-paratsika lavabe no ny lantiny ataontsika hoe fifehezana ny fotoana dia maro tamin'ireo mpiaradia iany rajoelona dia natao fitaovana ihany tsy nanana aviana tsy nanana ninina hoe satria izy be ny tanànana Tananarivo fa natao fitaovana izy tao ambadika le izy mpanao politika raha tadiditsika tsara reny oronapeo sy sary ny voaka zay nitateriny fahitalavitra vahiny tao anatina fivoriana zay natao tery amin'ny villa Elizabeth mbola any deibe le hoe tsy maintsy mitady fomba rehetrika mba hahafahana miaccuse ny mpitondra tamin'izany fotoana zany ny criminel mpamon'olona zany sy ny sisa dia misy moa témoignage nataona mpanao politika vitsivitsy zay mivoaka gazety any amin'ity tandrazana any tsara ihany vakina amin'ity anio ty dia mety hoe inona ny zavatra niseho tao anatin'ireo fotoana ireny fa ndrasantsika hoe tsy vitsy amin'ireo mpiaradia tamin'ny andro rajoelona tamin'ireo fotoana ireny nijoro tery amin'ny kianjan'ny demokrasia teny amin'ny kianjan'ny 13 mai tany anaty fanjakana nomena toerana no tsy miaradia amin'ntsony amin'izao fotoana izao dia reny moa zany le isan'le niazahana mba nanontaniana ihany tao anatin'ity hoe tsiaro ny tsingeriny fita amby 10 martsa ity mbola misy ny fotoana mbola hitondrantsika ny feon'izy ireo manoloana ny hoe zavatra misy satria faraparanteo zany
anisan'ny nalaza dia ny Ramatoa Kristina Razanamasoa tany alohaloha tany a nefa nisy ny colonel Charles izay mbola vao tsy ela akory naneho ny heviny ihany koa mikasika ny raharaha tao anatin'ilay zavatra nitrangy ireny a tao aorianany dia teo ihany koa ny loratsiraka nisan'ny tery amin'ny kianja demokrasia efa fantatsika fa efa ao anivon'ny fanoherana an'izao fitondrana izao izy tsy voazao fa fataona vitsy lasy zay a ary miajo andreny anarively dia isan'ny mpiara-dia tao anatin'izany ary nananao toerana tao anatin'izany gouvernement tao anatin'ny transition ary mbola fotoana fofoto teo aoriana izy a tsy miara-dia antsony ao anatin'izao fitondrana izao izany rehetrarehetra zany dia isany nanapirofo le zavatra tary aloha hoe zany andro rajoelina zany tsy nanana viana mihitsy ary dia io raha mahita zany zavatra misy eto amin'ny firenena dia tafiditra ao anatin'ny ataontsika hoe asokajin'ireo firenena tena matra fa diranovana indrindra maneran-tany i Madagasikara amin'izao tao ary tena sahirana ny vahoaka dia io pirofo pirofo zany zao dia tena resaka hoe any amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana hoe niendrika teny sehoany satria rehefa mijery ianao zao le trangatena Tomasina ary tokona falimanana rehefa tratra le bandy anankiroa izay namono tovolahy anankiray izay mbola eritreriny anankiray dia iny le zavatra mitranga dia hoe revy hoe misorisory tany ambararevy a dia anendaka telefona no nikendrena dia olona namony ainy tao tany amin'ny lafiny samihafa nisy olona dia izy nisy reny raha mahafaty ohatrany be ny tanàna voatsela ihany fanatsaranana zao tamin'ny herinandro teo nisy mpivady a 520 taona tena hoe vonoana tamin'ny fomba fiainao bibiny dia tany akala mavony ihany koa tany nisy ihany koa mpandraraha mpivady miaraka amin'ny mpiara-miasa amin'ny mpanampy anankiroa dosy mifahafatesana tamin'ny herinandro iny a resaka malaza nisy an'ilay mpandraraha fatra tomobile dia zany rehetra zany no mandrafitra ny tontolon'ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoan'izao akoatra ny resaka fanararotana sy ny resaka hoe fandrobana ny harem-pirenena moa zany tratra ihany ilay volamena vankômoro moa zany mandeha maka izy makany amin'ny banque centrale lasa fananam-pirenena satria tamin'ireny ohatrany nalaza be anisan'le hoe gazety Comore iny ohatrany namokamoka zavatra be tao anatin'ireny ka raha tonga l izy dia miverina makany amin'izy hoe ahoana mba meo vaovao zay ry tompona ndraikitra hoe mahakaiza zany iny rehefa tonga satria fanjakana niditra lalina be tao anatin'le satria ny firenena anankiroa zany zao nanao fanambarana miaraka mikasika an'iny raharaha iny mikasika an'le fivorina moa ry tokony raha fahalemana satria efa miresaka zany resa-pirenena zany dia ho atao eto Antananarivo le fivorina saika alohan'ny nosy be no ny any hoe resaka toetrandro resaka iny zay indrindra le izy tsika toko mandray vahiny foana mandray fionana resa-pirenena tahaka andreny satria zany rehefa andray andreny a tsaroko tsara ohatra tamin'ny andray an'ny Papa François tsika teto a dia mavolokoloko ny tanàna amboarina ny lalana dia io tsika andray ny fiona COI a dia mba mandeha etsy ity akaiky tanàna ity ro zao etsy amin'ny discours izy son'ny rany etsy a dia mandeha atrany tamin'ny farany herinandro teo ny karazana hoe fanetsinetsenana ny lalana mba ela koa io an'io a tena hoe lalam-pirenena ve rangah dia atao tanana manao décapage an'le goudron fa hoe ho amboarina lalana tsisy ataontsika hoe 100 metatra dia ataontsika hoe 4 metatra ny sakany a zany eo amin'ny 400 mètres carré eo zany zay zany la herinandro tsy mety vita le izy nefa le fitohanana sy ny fatiantoka ateraka le izy a be deabe ny mpiasa tara mpianatra satria io dia vao manomboka miasa oatra zareo dia efa hatrany tsy haiko intsony mety efa hatrany amin'ny bypass ngaman'le fitohanana eo amin'ny maraina ary avy any amin'ny ilany dia mety avy any malaza any mba tatarao ihany zay raha hoaninareo avy any atsimoany hoe inona misy mba akana fanapahan-kevitra ho an'ireo namana zay mbola izotra makaty Antananarivo na Anosy indrindraindrindra hoe aloha mitady lalakafa na aloha miova na mandeha aloha na miova fitaterana mba tsy mitratra an'le izy ka hiteraka fahasorenana satria tena mitohana zay tsy izy amin'ny vokatra le mila amboarina le lalina ka andalo ny filo frantsay andalo izy so dia mitotototony eo na manimba fiaran'olona sady le fiara vaovao iny zao no mety andalo ry toko raha fahalomanana le somary vahily izy limousine jojopile iny lafo be koa iny ireny moa zany vola posa volana izy amin'ny vidanana amin'ireny any faramandany ito hoe nijanona ao anaty lapa vely izy sa tanàna zany any amin'ny farany fa zao nge zany dia tokony efa mba fantatra ao anatin'ny logistika makaiza reha fiara vaovao mba vidindro betsaka ihany zay hatramin'ny 2019 ary tena amin'le tsy fahita isan'ilay isan'ny hitako zao ilay Lexus faran'izay raitra
Lay kadiaka moa dia betsaka ihany zay fiara-jojopile zay matsalaka hoe rehefa ny fifarana amin'ny mandat zany mba mila hita ny rehefa ataony avany toera izy adolo reny fiara eny mijanona fanana ao amin'ny lapa amin'ny fanjakana ve zany le izy sa miova toerana zany mantsiny satria tsy afaka mbola mitenitsika zao aloha satria mbola tsy manana ny atotam-baravao mikasika ny fomba nahazahoana an'ireny satria zany mantsy nisana ny anjehana mifandray amin'le loha hevitra tany aloha le hoe miforsoaniny mifangaro ny volany erisy ny volany atri namidy le forsoanina ividianana baba dia ohatran'ny vome ny enona indray le gasy rindry orsam vo maikenge ny enona tsy arakaraka ny varotana le forsoanina ividianana vary zarana ny anina sy anina fa dia zay fotsiny loha taridresaka fofoiny zany tao anatina loha hevitra nitsongatsongaina fa dia mahere zareo ahoana indray zany hotelina akatony zany aloha ihany mba mihinana amin'le lasopy commando reny aloha mba pikiry ihany koa somary mangotragotraka ohatra mifamielana ny samy politika ndo ary efa avy eo arak'izay fanomenantsika izay moa zany ny atao hoe fianomboana top départ zany efa raikitsika sy raikitsika tia efa hitany keo ny antso andao raisitsika ty antso ty aloha zalahy miaraba tompoko lasa ianao lasa tampoka ianao raisitsika indray ny antso anankiray miaraba tompoko miaraba zalahy taty maray mbo voatindray anaraka tsara lefa makafakanareo teo dia teny tsika eto Madagasikara zany problème tsika eto dia feritseritra le mpitadina sy le mpitondra dia ohatran'ny fasana eto madio ivelany fa le ao anatiny ao karandoso teo lapaty na satria ny antony anaovako an'izany saka nisy vahiny mandalo zany eto Madagasikara dia tsetsetsenana zay azo tsetsetsenana dia didiovina zay azo didiovina kanefa tena izay marina ve le Madagasikara fa maninona nefa le mpitondra raha ohatra ka tsy manao an'izany fa tonga dia asio mihitsy hoe rehetra izay malagasy manana tsy fahampiana eo amin'le resaka fiara ozy nareo mba tia metam-panontaniana ary zalahy hoe mba aiza daholo moa zany le 4-4 betabeta amin'ny covid-19 reny dia tita le nefa rany dia eo amin'le resaka mpamoaka ty rehefa amin'ny fotoanan'iza dia afaka ataona mpamoaka dia rehefa amin'ny fotoanan'iza dia tsy afaka ataona mpamoaka satria mampalahelo ny zava-misy amin'izao satria reo zatra rehetra teo aloha zany raha tokony izy tokony alefa mpamoaka daholo na ny écran plat na bombo susety na maro be teta be zany hoe zareo aloha zany hoe dia zay tiana avoaka na avoaka dia zay tsy tiana avoaka dia mikasika le tany Majunga hoe hotely makatona tena politika avolenta be ka ry zaleo lafa dia rehefa vera afaka miverina indray iny moa zany dia mandeha ny fanadidiny hoe ahoana marina mikasika an'le hoe fahapoizinana zany fitena izy fahapoizinana intoxication alimentaire misy indray matsy le izy hoe empoisonnement fahapoizinana tsy nay zany le izy zay zany le natao dia miandro vokatra ny fanadidintsika fa dia zay fotsiny nanapa-kevitra aloha zany hoe mikatona tena raha le sopy commando koa zany tsy samy aloha dia tsy izy tsony ny tanàna eny fa reny koa zany le izy miaraba tompoko lavo izy le namako zay miaraba tompoko manona tompoko salame manono salame navindry anao ka tonga soa nareo hoe mbola nidinika eny tamin'ny fotoan'androny tsy nisy naresany zany ekefemy zany raha mbola tsytaninarivo izany izy toko politika teo ekefemy fa rehefa maty ny tompony zay izy vo nanompotra fa nisy fotoana izy zara roa misy akefema kaderesema misy ekefema fanavozana fa tsy maty reo raha tsy maty ny tompony dia ohatran'izany keo ny amin'izao fotoana zao ninona fanendrehana tsy maty zany io aroa roka nde milamina satria mandinika an'le conseiller le avao amin'ny tanàny ohatra mampome be le bandy anankiray iny ohatrany hoe mampome be le famakafaka ny tany radionesany dia ohatra mampome be ohatran'ny vahakanjany reny sady marano mamena sozapesaka tompoko gaoary tantara dia mbola mitoy dia mitoy nanary ny miran'iny keo zay koa le zavatra maitsy raisiny ianao fotoana zany zao miaraba tompoko
lasa tampoka indray ianao somary lasa tampoka dia tonga tampoka manoatra foana moa zany ato amin'le tsika hoe le réseau mihitsy ve zany le fifandraisana ny zavatra misy keo amin'izao fotoana izao tena ity resaka tsy fandriam-pahalemana ity kosa aloha zany tena mila jerena akaiky le resaka be kely eny amin'le commune ambanivohitra izy ary Tsirandray Tsirandrany tena tonga hatramina fifamonoana ary raha hoe voatapoka io a dia mety hoe nitapoka tsy mahalelary tokony fa efa naharitra herinandro vitsy no efa misy le zavatra mitao tsisy mba hoe disposition niraisina ve satria tena hoe miteraka fifandrafiana eo amin'ny samyny mpiarabelona ao anivon'le commune le maire élu a manana vato hatrany amin'ny 65% dia eritrereto amin'izany zany hoe maro gne zany ny olona ambadika izany tokony fahalamana miaradia aminy dia tena tsisy mihitsy ve zany ny afaka natao satria hoe avy amin'ny atokony fitondrana ny mpifanandrana tetsy ary le ambana ho aty hoe vomaly de hoe tapoka efa fotoana lava dia tsisy disposition rehefa nandefa taratasy tany amin'ny lehibe any distrika hoe tena misy tranga ohatra zao a misy fandrahonana ho faty misy fandrahonana andrava fananana ohatrany hoe navelana lalaka tsy mitonga ilay tany amin'ny distrika ny Vatomandry hoe tena tonga hatrany amin'ny fisamborana fitsarana fanamelohana ohatrany hoe navela malalaka satria hoe herimara mpifanana ka zay le zavatra ohatrany hoe fa ahoana izy ty zany hoe mahatonga ny olona manontany io hoe misy anina ve eto tsy hoe misy vato misy anina ve tsy hoe misy bozaka ka misy anina tsy misy hoe fa fantany manetikitikana ihany raha tarafina amin'ity hoe mbola miaradia ve ny afisin'ny herimara satria hoe candidat vity elany ka io misy io koa le hoe aza misababaka koa rehefa manao ty zavatra ty fa manahirana misy apahana nge miaradia ohatra hoe ao anaty mandrafitra samy manana ny ao anatin'ny prosité ny sasany dia ny sasany ariananina ry dia manahirana be hoe amin'ny politika tsy raha misababaka koa ianao dia sahirana da aloha raisiny antso manaraka ty rehefa voninao ianao ary aloha miaraba toko miarabe manao any miaraba tompoko manao any tompoko miaraba anareo dia miaraba amin'ny miaraba ny teknikianao ambasy mahafinahitra ragana rehefa piraty zao ny aloha zany le mampanamarihana kely lefa oety zany le momba le lalana leo misy talana atao hoe avaradoso teo aloka-pena teo ka le zavatra nitarerako taminareo zany tsy nasianareo sira fa le fanamarihana kely tena mba anatao hoe nareo le manoana ny talana io tena nasinao reka anara tena mba mangataka aminao satria ianao za zao efa akaikikaiky eo amin'ny lapantananao ianao dia mba mangataka aminao andreo matoborito mba herikeryan'io lalana io ianao fa tena manoatra ho ano any ampilomazoty tena any ampisyaraka apilanaty fatanao misalany koa lalana e atao hoe avosotro ao amin'ny sapena teo mampitoe lalam-baovao sy le lalana ampiangonany mahazo aletanany ary olona maro mandala amin'io ary aby aby lala kely mbola sy vita eto taninareo fa tena enja raraka mandeha be lalana fa tena vidalo ny mpianatra apetataony amin'ny dia momba le retim-pataka tena enja raraka le vadaka rehefa tena misy zavatra tiriatsikoavany dia tena hoe mahavita taminy tena hoe asaoloky mamorona fa raha le resaky le olona mahely zany io tena hoe ay zany eo amin'io mahagaty zany olonahantera zany io zay ny antony tena hoe androany fa tena mahampalahelo le politika le fatagaty a rehefa mifafanao ny zao tsy tena mifasimba hoe mahampalahelo fa arakaraka ny vahoaka malagasy zany mba zany mahita hoe manao foana hoe mahiasite za fa tena ie ny mikasika an'le fotodrafitra saresanao nge tena fandraisana mihitsy nga iorery fa maro mihitsy le ndraisana le andravoangy ohatra ny rehefa nambojanary amboariny io efa nisy fotoana andraisantsika ihany teto ary mbola mafisitry fa raha anatena le commune tsy misy vola ao zay aloha ny tena marina ary ny commission infrastructure ao anivan'ny commune Antananarivo renivohitra ao anivan'ny conseiller moa zany dia manao le hoe inona ny zava-misy a dia mba mety hoe misy torefitra inona amin'ny mapety an'ity fa tsika zany dia hoe ataovy tsara tatana ny vola miditra onivan'ny commune atao mangarahary zany ary misy zavatra tokony ho tsinjaraina amin'ireo arrondissement koa fa azavo angongo
angoana alakely daholo ny zavatra rehetrarehetra fa zany koa nisan'ny tsy mampahomby ny zavatra eto amin'ny tanàna eto misy amin'ny miady azany tsika dia zay le hoe tena hoe tsy raha resaka anaovana investissement ve ny metehitra amin'ireo karazana tetikasa samihafa sy azahoana famatsim-bola tsy anan'ny le tsy pitipitika zay zany tena misy ao anatin'izy fa dia marina aloha zany resanao zany tsy orero na resaka fanorenana amin'ny toerana sasatsasany le hoe jerena fotsiny mody le hoe samykopy fa mody mitapy amin'le irany sahidy reny reny efa andresahana daholo sandrehetran'izany ery akatso ery misy anakanake manorina dia tonga amin'ny faharoa dia raha vao jerijerenao iny dia mipetraka ny fantonizana ame an'le autorisation na permis na autorisation d'occuper ao anatin'le satria ny fotodrafitrasa zay ampiasaina dia tsy maintsy misy fahazahoan-dalana zany rehetrarehetra zany dia eo amin'izay mifanilonilika ary ao anatina périodena flottement hita le flottement hoe ao anatina fotoanana campagne électorale isin'ireny ohatran'ny transition kely reny tena hitrangana zavatra manahirana be mihitsy na ho anivona firenena na fitantanana tanàna amin'ireny collectivité reny mbola resantsika amin'ny tsipitsipirenena ihany moa amin'ny fotoana mapety azy fa horaisina aloha ny andro satria fotoananareo zao hoe azay miezaka ny angina be andao satria miarapa tokoa finaritra ndao ary aty amin'le roplan efa ravarava aloha le roplan na ty efa rava ary le tranon'olona manahoana iso mbola dinelikefa mbola tiampiandasanao mandinika ali fa ona le volamena ve fa navelona komoriany efa tonga hoa ahoana naporofona efa tonga efa narahana taratasy mihitsy ianao ve de aloha zany aiza zany zao misy ambassadeur ny komoriana mba aloha ivadika citoyen da za vo tambatsara fanary zareo zay ianao zay aiza zao misy an'izay makery asoraka ery ianao de efa milamime aiza misy tena ezaka etika citoyen ka tena ohatra mba tsara fanary za ohatra mba mahity petrako za zany mahita anao mahafinaritra ianao aloha hoe mahafinaritra ohatra mijery teatra ny tampokon'olona tsy tsara ka tsy mahita nareo miresako dia eo avelanao iahaka eo ny omby zany raha ho ankomoro anao dia ahorondao arika zany teatra ao amin'ny trampokon'olona sotro zay toerana zay koa zany lena hoe ahoany fotodrafitrasy io reny tafiditra ao anatin'le tokony ho monument reny nanany toerany reny teo amin'ny fitaizana indrindraindrindra tamin'ny lafin'ny teatra zany am'izao fotoana zao lasa tena mapa ozy izy le katita kely enda lizy ty raha mitsy mampanahelo mihitsy mampanahelo lasa toerana ivavahana moa le zany de ohatrohatran'izany le izy fa tena tsy reny matsy zany vola be koa raha fa nataony fanombanana an'le fanarenana an'le teatra municipaly isotry tonga de tapotra le budget n'investissement en commune andao satria izy miarapa tokoa manao misaotra nandray fa saika kivy any fa tena asa kivy tianareo raha vele resaka za hoe tsy ato lasalasa say eta fotiny de fampizarana lizy hoe sy raha fa tsy manao an'izany nareo nany resaka resako tsy le zavatra misy hoe raha zavatra misy eto no resahana amin'ny resaka hoe politika zany de lany ny crédit tsisy fivoarana mihitsy raha ny ataon'ireo no tapasaina fa ny anany mba saika mba ho resahako de le resaka hoe tsika malagasy mihitsy zany fiainantsika mihitsy de le hoe samy mitazona ny azy samy aniny samy mifandokandoka eny tsy mba safidy zany ohatra zao le resaka fomban-drazana io zao taom-baovao malagasy de mahita an'le ao amin'le télé anankiray de tiako be ho za zao kristiana de tiako le izy tsy hoe manohatra tiako le izy hoe fiera d'être malagasy taom-baovao malagasy fa mijery an'le izy de na le hira reny de antso an'Andriamanitra mino an'Andriamanitra le mpitana fomban-drazana Andriamanitra andriana anary grand tak fa avy eo izy miantso razana koa de zay ny aty amin'ny milana de ny aty amin'ny kristianina ndray koa miantso an'Andriamanitra mino an'le mpahary fa tsy mahafoy an'le fomban-drazana koa de eo am'izay zany le izy de le izy zany misy zavatra iraisana be de be ny zavatra iraisana de reny atazonina zay zavatra hitovizana fa rehefa le izy mitovy de tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra ny olona hoe iza no arahana fa ny olona atsika de samy raisina samy teo malagasy de nefa le kristianisme tsy foy de nefa le izy mifanohatra boky miteny fiainana de ohatr'izay tsy mety zany zay ny olona atsika eto adevitra ny alepako ny anahy de mila manao table ronde tsika miresaka tsy maninona mihitsy mpitana amin'ny fomban-drazana eo de kristianina de le sadasady eo anelanelany afaka mifampiresaka eo de hita eo ny fivoarana inona le blocage fa tsika zany sady tsy mpaharo Andriamanitra Jenanary io
Andriamanitra saropiaro misy loatra anaty baiboly zany. Iny natao hoe saropiaro taparafesina. Rehefa izy dia ampy complet. Eritrerety ny teny fotsiny izy dia nisy ny tany aman-danitako. Zany veky mbola ampiana zavatra. Zay aloha dia zay le rehefa vendray raha mbola tafita dia saropiaro sokolany mianandray. Ndao ary fa tsy mahazo mipetrapetraka fotsiny koa fa mila miasa dia le hoe kinina amin'le izy hoe tena rehefa tsara ny taona dia isaoran'Andriamanitra dia rehefa tonga ihany koa mivoaka dia mba misaotra koa aloha fa tsy hoe mody fanina ohatran'ny mpanao examen koa izy rehefa alohan'ny examen tena retatory fiangonana tsy manky fifadikanina mandeha vao vita le fanadinana ka misoratra ery amin'ny fafana ny anarana tonga dia ary amin'ny toerana ary am-pambom-pionana indray zany mandeha tena hoe miaraba tokoa andao aloha asiana tsinitsiny tonga soa ianao miaraba ary faly miaraba zany faketsy amindrano manao nareo matsiaro le 16 mars fa dia 17 mars ry amin'ny tanàna mihitsy manko nisehon'io tany aminareo nisy godogodo be ia dia azavaina ho anareo fomba ny fitondrana milaza fa tsy mpanonga-panjakana disoritiny hoe zay vavolombelon'ny tantara fa ny 16 mars tompoko amin'ny andro amin'ny 12 alina sa 1 alina niakatra teny Malavolona sy teny Ambojanaka ny BRDM aritiny tsaiko kapisatsa zandarma io sao 22 ny numéro ali ngezabily io ny tifitra keria lapam-panjakana Iavolo midoboka be teny amin'ny tanàna teny ary niponina teny ary mbola nanisy fasika teo amin'le lalana miakatra eo fa ohatran'ny patinina zay le eny io tsara zay zavatra zay tantara zay ka nareo milaza fanonganam-panjakana inona zany midikany maramila manafika lapam-panjakana itoeran'ny président ataoviny dia fenisa inona ny ilazanareo fa tsy fanonganam-panjakana za fa le président mbola tsy nametra-pialana nareo tifitra lance roketa teny tsy vita an'izay fa ny 17 mars mbola nanafika eny Ambohitsiroatra ianareo mbola nanafika nefa le président mbola tsy nametra-pialana dia inona ny dikan'izay aminareo inona ny filazana zany tsy fanonganam-panjakana ve alo azava le tantara fa tsisy dondrina siketry mihitsy tsisy vahiny amin'ny Jerosalema tsy hivarotana lakroa bozaka any tonga dia teneniko mihitsy ity mba tezateza tsy arita ihany jiro tsy mandeha zao ny rano tsy mandeha inona moa ny tetatetanareo anamboarana laky arivo nefa ny jiro sy raniana malagasy ary tsy mandeha bala saronina zava-zay no mahatonga ny olona imenimeny ie mbola mety afaka manampy ianao raha ohatra mbola misy tianao amafisina ao anatin'le izy fa io tamin'ny maraina zao tany an-tanàna ary tokona fahalomanina tonga dia nipika tapaka zany jiro amin'ny andro midimidimy sasany lasa tonga dia ela be dia tonga dia ozy anjay kogary tapaka ny jiro verina ny jiro dia tapaka dia miverina dia zany le zavatra misy zany mifandray daoly amin'le zany nge mety mahatonga an'le problème an'le hoe hazan-drano masina moa zany le sa hazan-drano amin'ny ankapobeny hoe apetraka ao anatin'le vata fitehirizana fampangatiahana dia tapaka ny jiro dia misy le tapaka le chaîne de froid zany nefa misy hafanana maripana zany tokony hoe tehirizana ny zavatra iny dia mandeha dia tonga rehefa andrahoana dia mivadika le izy dia raha rikibiny olona rehefa avy eo tsy fantatra tsony ko zany miaraba toko manahoana efa tafiditra ianao allo manahoana efa tafiditra ianao miaraba nareo ianao zao ny vehivavy voalohany tonga ny antso teo arabaina ananinona ndray lasa tampoka indray ianao nefa efa tafiditra tsara mihitsy inonino whatsapp iny whatsapp ianao a eny ary raisitsika ary ny antso manaraka fa miaraba toko allo eny ary miaraba miaraba toko tezateza tiatra fotsiny mba zavatra hitana etiatanany io resaka trano testobo resaka fivavahana omaly alahady efa ho isaky ny alahady moa ny zavatra io rehefa fiangonana iray eny ambonana mahavariana misy fiangonana mifanila bodirindrina aminazy io
totovana ritarita rehefa mba mihira ansodinina ao amin'ny vavaka ny zava-maneno sy ny zany ho an'ny vavaka ao anaty fa ny fiangonana iray ny fanila votondrina aminazy io ny varavarana mitanatana le sonorisation an'zareo tena mitatatata miterange amin'ny manodidina mahitsiny fa ita izy tovivavahana vita fampisehoana le izy fa de tena kirariny manala baraka ny atao hoe fivavahana le izy ary le mpitantana koa izy tsy mahafantatra ny atao hoe ahoana ny tokony gerena n'le zava-maneno sady tsy mandeha amin'lany le izy no maneno tatatata fa mba mijery ianao le hatrany fiangonana io eo misy an'izany sotandrira to ny an'ny fiangonana asa inika isa aloha tena mbola tsy voadiniky io sary mbola tsy navafanadiny ohatra moa ka rehefa manangana sekoly rehefa hoe misy aloha tension d'ouverture iny de misy fepetra zany hoe mba misy tokotany misy ohatran'izao mba hoe tsy ohatrany hoe tsy akaiky mibara koa tsy afaka misokatra akaikina sekoly ny fiangonana ve mba misy an'izany rehefa hoe sa hoe eny ary afaka misokatra ny fiangonana iny fa nao satria maka misy fiangonana any amin'ny rihana fahatelo de misy ny sasany any anaty couloir any ny elakelatrano any de izy koa moa amin'ny lafitra anankiray hoe tena midera ny feo avo koa aloha de atao manaka-danitra iny aloha zany ohatra ny tsy hita ny sandry tany hoe tena rehefa mira zany tena mira ny feo avo anatin'le izy de atao ohatra zany le izy zany rehetrarehetra zany fiarahamonina daholo zany resaka fiarahamonina zany ahoana tokoa ny amin'le izy raha amin'ny andro alina moa zany mety ho hafahafa koa fa ny amin'ny andro atoandro ahoana taloha raisina raha ohatra misy antso vonona mbola tsy tena vonona ka izy ohatra danisa tena vonona izy tena vonona miaraba tokoa allo manao ane miaraba salama sara tao mazava tsara ny hoe fanampizinana ratsaka amin'ny alalan'ny fanampizinana sany hoe fanampizinana ao an-tsakafo amin'ny reo ma poizina daholo no filaza azy na le hoe intoxication alimentaire na fanampizinana marina ane zany misy fahasamihafa azy fa malagasy aloha poizina daholo hoe raha tombongana no anaovana mayonnaise zany de poizina vokatray zany am'le mayonnaise de raha fanampizinana ara-tsakafo izy de arak'izay zava-misy zay ka izao zavatra mety hoe ny filazana fa misy raha napoizina ny sakafo napoizina avy amin'ny tsy fantatra misy areo ny andreo zay fiadidianandreo tena nanan'ilay natany masanga de nidikan'izany izy hoe zany nke zavatra tsy de mora atao fa ny fitangona an'izany fahasalamany firenena sy miaraka amin'izany zavatra tena misy afinitra goavany be fa mety hatram'izany ho tratsatratra fotsiny amina zavatra tsy de misy tika akoatran'io zay angamba mety ho fahatsapahandreo tatra zay mety hiteraka an'izany satria sakafo tahiriza anaty vata-pitehirizana ireny de rehefa tapaka ny jiro de misy fivalian'ny sakafo zay mijanona ka io zany tsara faharizana tsara koa le teny aboka teny fa ny zavatra misy moa de hoe misy saikana-pozina indray iny lasa resabe iny ary latsy hoe lasa iny resaberesahana moa zany miteraka faneho-kevitra maro indrindra moa taorian'le hoe fepetra fanakatonana avoaka ministeran'ny fizahantany fa hitako tsy mandehandro mihitsy koa le gouverneur amin'ny faritra boeny le za tany amin'ny hôpitaly de isan-isan'andro izy nanao vidéo kely fa mitondra fanazavana satria izy matsy nisan'ny topo-kevitra zany tao anatin'le hoe any amin'ny toerana io no anaovana an'le hoe karazana réception satria nanontany zany ohatrany hoe raha fanazavany hoe ny vatiny filoha hoe aizany mba misy toerana manamorona ranomasina mba ahafahana mandray an'ireo vahiny amin'le anina de hoe ary amin'ny toerana io de hitako tsy mahandro mihitsy amin'ny teny malagasy le somary sarotsarotra fa amin'ny teny vahiny mazava be le hoe intoxication alimentaire zavatra tsy naly izy tsy fanaininina tsisy hoe finiavana misavina napoizana ny filoham-pirenena fa naizana zany misy fahatsona tsy maninona ny tena zany fahatsona avy amin'ny arifenitra ny fiadidinan'le publika ny zavatra tahaka an'ireny
satria tena misy hoe aina filoham-pirenena zany a misy zavatra tokony arahana pitsopitso ny beta be tokony hoe lasa ilika ary amin'ilay hôtely le izy tadidiko tsara zao misy filoham-pirenena taloha dia izy efa manana mpahandrony manokana mihitsy izy ary rehetra zany nany amin'ny ohatrany any Maison Blanche efa misy io chef mpahandrony mikaly ny président manaraka azy foana io efa ino mitsamma an'le izy voalohany fa mahitsika hoe ny sorona ny tompona fientra ny resaka maintsy za efa atao amin'ny kokobitsa tompoko ary tsara ny vue sa moa zany eno mafimafy kibity ihany dia ka ianao fa zatra an'le anina teo afa fa hoe tena misy an'izay teneniny toko zay dia mbola mafisy hoe efa misy mpahandro izy a dia efa misy olona mihina rehefa ny rano ary ange ohatra nireny hoe efa misy rano tazonin'le anina tsy hoe rano rehetrarehetra eny no sotronin'ny olona iny e fa ile olona eto zany hoe ity ihany ny rano afaka sotronina dia misy rano mitovy marika sy mitovy iny dia inony ianao dia tia mosoara anao tia mifamafanana iny efa mitondra gelona ary izy hoe tsitsi kely raha vao misy ihany za atao tsy hitan'ny olona fa sao dia efa naniny ianao avy nandray tanana ny toko dia efa sinany ihany na ny tanany sy ny tsisa sy ny sisy fa hoe nahajainy voaja ve zany zany olona zany koa ve isan'le nanavinavy tao anatin'le izy satria lasa ohatrany hoe tonga dia ariananare manja le izy ahoany ty azy ty ny WhatsApp afaka miverina miantso ianareo zay ny WhatsApp fa dia ho raisina ianareo fa aza matahotra fa tsy maintsy raisina miaraba tompoko toizako de isika vahoaka madinika kely aty ambany aty afangaty nalala ve zavatra tsy mora nge zany miaro filoham-pirenena zany dia maika ve zareo ao anatin'ny afentsozazadinandepitota tena zavatra mahagaga maza nefa de izy raha ohatra sanatsinga ary tena mampandray de hoe nahaty le hôtely mandray zany tolobitsa de mibitsa zany kely angamba aloha hoe roaty keloandro nefa efa hitan'le fitatonan'le hôtely vola midika aminy fa reo mpiasa azy any afa aminy de tsy hoe fa raha tena tonga kosa hoe tena tatona tantera toa mba mahalaferiteritra ihany mieritreitra zany de tena manana ray aman-dreny marina de tsika eto sy fanjakany ty sa misy finiavana indray hoe hitsabaka ny fizaran-tany ka alakaty ary iseritra ohatrany mivadika hafahafa be izy zany ohatrany mivadika hafahafa be le izy lasa nanina moa niketsoketsona be le fandraisana anao dia tsy anina raisina anao aloha dia manday dokotsika rehefa avy eo miaraba tompoko tapaka ihany koa izy vampida be eo ny zavatra afaka resana manodidina reo dia ahoana raha hikatana vonjo maika izy a raha sanatria tanteraka dia etrerety mampiasa olona firy ary io a misy chaîne be deabe mifandroy an'io hoe ny mpamatsy ny fournisseur an'izany ahoana satria tena mipiasa eo zay aloha ny voalohany reo ataotsika hoe mpamatsy entana ahoana tonga dia very ohatrany finanana taolagna zany rehetrarehetra zany vokatra le izy dia eo koa zany le mahajanga ianao rehefa hoany amin'ny faritra zany akoatra amin'ny mahajanga hoe makany amin'ny sisiny misy ranomasina fruit de mer ingeny tena zavatra alefan'ny olona any ianao ve hoany mahajanga dia mba ovy fruit any ianao zany tonga dia zay fruit de mer amin'izay isan-karazany io zaynatysoaroanetikaana ary sao dia mba zavatra tsy fihinana amin'ilay vanim-potoana takan'izao ary ny forcena commandine salavy lasa ninana tsy fihinana toky raha pitso raha afaka pitso any tena marina kokoa raha afaka pitso no hiatrika ny lalao voalohany a ny bare any Madagasikara amin'ny fifanitsarana ho an'ny mondial isam-bondrona zany io zany ilalao ionana amin'ny Centrafrique inona moa no mety ho tombana ho atsika ao anatin'le izy dia hoe le mpanazatra ny Barea io a dia mpanazatra ny Centrafrique teo aloha mety hoe mahafatapatana zany ohatrohatran'ny angamba ho afa nefa ozy izy moa ny teny hoe ray andro moa tsy ahafahana manangana ekipa satria le fotoana anaovana famoronana any Maroc io zany a dia fotoana fohy tsy dia mbola ahitany loatra hoe manahoany reto mpilalao malagasy reto fa dia ohatrohatr'izay le izy Ghana no manakatona ny fihaonana zany a mafimafy ny lalao miandratsika amin'izay ny rehetrarehetra zany
zay l izy ry danibola ifendrasan'ny olona io ary za manokana dia aritory raha ohatra ka nambola am'roa maraina ary io ny na zavatra tsikary fotsiny nisy fiviren'ireo staff sy fionana sy fampahafantarana fa betsaka ihany leo staff ao anatin'ilay hoe tsanabary mavita matsaonzy vola misy remplaçant miaraba toko doresitasir vitvite miaraba Iava aty amin'ny 2e arrondissement ihany. Ndao ary. Eto am-Piandohana aloha dia aloha to dia teneniko fa sendra adino ry Andriamatoa mpanolontsaina mba teneno lehibe ny tanàna ao efa miangona indray ny fako ety aminay ety Androndra ety. Faharoa manarakarak'izay a 20 taona katroka androany zany ny fananganam-panjakana. Dia hoy nareo hoe manahoana tsika izao. Tsika izao zany aloha dia miroso makany amin'ny fiemorana. Zay aloha raha ny fahitako anazy voalohany indrindra satria tamin'izany fiarekarenantsika efa nitenenareo tsara teo hoe fa oatra ny 700. Tsy haiko tsika zany zao firy na firy aloha fa ny fantatra dia 420 amin'ny firenena 520 amin'ny firenena tratry ny anoanana aloha tsika. Tsika koa anisan'ilay firenena gisitra aty Afrika manana renivohitra mahaloto indrindra aty Afrika sy erak'izao tontolo izao tsy haiko izany hoe fandrosoana ve aloha izany sa tsy. Dia amaly an'ilay any Davida kely teo a. Davida kely a tsisy firenena mandroso izany raha tsy mandalina ny kolotsaina izy aloha. Jereo tsara fa zany Japon zany mandroso zany na somary makatahaka tandrefana ary fa izy tsy manaratsy ny kolotsaina izany. Jereo tsara firenena aziatika mandroso ireo. Fireo any tanany kolotsaina izy fa sika eto Madagasikara ihany no tena mandany vola manapitrisany anaratsiana ny kolotsaintsika dia mandeha makaizy tsika io. Ankoatran'izay ihany koa ny olona indiscipliné no mpiteny hoe didy jadona misy satria misy ny didy jadona satria tsy te ho fehezany lalàna ry zareo. Dia izay olona mametraka lalàna zafady a dia reny lazaina fa hoe dictateur dia io tsika io. Ie voalaza aloha voafintina mihitsy tao anaty 2 minitra. Ie na ohatra no ary nge misy fitsipika ny fiarahamonina misy fitsipim-piarahamonina fa raha tsy zany le izy dia izay le hoe any amin'ny jungle zany e any anaty any ohatra ny anaty ala any dia izay fa any anaty ala ary mbola misy hoe le roi lion a roi de la jungle zany dia izay le fandehan'le izy Madagasikara koa zany taloha nosy maitso eno dia kinona moa ny tsy afanteneny hoe na ho tapitra na oriny anary ny ala tsinanana zao izy zao dia misedra ny fahavoazana eto tsika voaraisina hoe le antsy manaraka efa voarainy any amin'ny son'ny SMA ny fako misy razoko zay mitondra rola izy mpitondra motocross tetidababaka fotsiny ny ataony zareo zany makasary kitrikitry eran'ny Tananarivo dababaka eo amin'ny 300 mahery eo samy manao 50 mahery zany izy rola dia zany hoe ay zany dia reny no ahafahany ao amin'ny SMA zany hoe ry prioritaire aloha ry Androndra hono zareo amin'ny SMA mety efa nahazo vola kosa zay ry zalako efa lany le budgetko neny zareo maty subvention zao zaty izy miaraba ary miaraba tompoko allo salama tompoko allo manahoana tompoko salama any resako miresaka le baolina resanareo teo efa 5e 6e journée tsika zao le plastika ohatna ny fa ratsiratsy ihany a dia le ao aray-polina amitsika matanjatanjaka tolotolo ihany aloha raha tsy laza fa tsy ganasy malina mangorotra miaraka amitsika tsy saiko Centrafrique fa mety faniteneniko fotsiny dia zao za mpampanao baolina ihany ny tena ao amin'ny baolina misy le cohésion d'équipe zany hoe le firaisan-tsaina l'équipe joueur cohésion de joueur zany tena zava-dehibe. Dia raha za manokana zany aloha hatreto mbola Madagasikara ndresara reo expat-tsika rehetra rehetra 3e division 2e division tsy misy 1e division tsika tsy fantako mety misy raingama fa amiko aleoko magagasy eto dorana raha dia eto misy regroupement tena maritra mihitsy fa manakarama hoe entraîneur matanjaka be ohatrany tsika dia aloha manao an'izay zay miala vola fotsiny mandeha le entraîneur dia ny joueur moa zany za personnellement pessimiste be am'le izy sy mba mpilalao baolina ny tena dia mijery le zavatra fa tena pessimiste zay ny tena zavatra marina
dia miresaka an'ilay fanampozinana ilay fanampozinana iny ge ohatrany lasa tamtamma be le resaka hoe inona na inona fa izy io koa mety misy resaka falana hotely sasana maninona ny kokobitsy fa maninona ny zay fa maninona tsy zava-misana zay nga mazara iny ary za koa aloha tsy de technicien na baolina kitra fa misy sokajy anankiroa matsy le izy misy le barea tranona dia misy le hoe barea izy zany le A l'équipe nationale mandray anjara amin'ny fifanarana iraisam-pirenena hafa zany dia le barea tranona ny loko zany hoe le eto toerana reny zany le milalao amin'ny championnat national ny tena mandrafitra azy dia zay zao mety mahavaly an'le an'le olona anankiray teo dia hoe mahina raha reo ihany ny bataina manao an'le dia mety tsy maharaka aloha zany ao anatin'le hoe satria mety hifanesy le lalao mety hifanindry ihany koa dia mety zay ngamba mahatonga l'izy hoe somary miavaka kely misy première division vitsy ihany anisan'izany Ryan Ravelson zay milalao any amin'ny Young Boys amin'izao fotoana zao isany mamiratra koa ny dalany Yakim Abdallah koa tsy ohatran'ny première division ihany koa ny lalaovany raha tsy diso dia izy koa le milalao any Thaïlande iny reny zany misy vitsivitsy any eo dia satria nafotsy fa mirary soa andry zalahy miralahy tsy maintsy manomboka amin'ny anina daholo koa zavatra rehetra fa ny azo anisan'ny fanamarena ho amin'ny baolina kitra ny Madagasikara ireo firenena izy lazaina hoe afrikanina azo lazaina fa hoe mandrosy any azy dia mba manana antony atao hoe akademia zany hoe toeram-piofanana ary menga fan'ny famolavolana kolonga misy hoe tena misy politique de détection fa tsy hoe ty équipe ty bande ensemble dia tsy maintsy ampidirina ty tany équipe nationale afa ny isany hoe olana aloha zany amin'ny fiantsonan'ireo hoe matianina avy any ivelany any anatin'ilay fampivondronantsika no somary sahirana satria tena tsy misy fotoana ahafahana mivalapatra mamondrina an'ireo mpilalao zany zany ary fomba fiasan'ny kazay hoe ohatrohatr'izay daholo ihany ny endrika isehoana dia misy hoe fenêtre ny FIFA dia eo daholo ny rehetrarehetra na olona fa tsika izay fotsiny hoe ny tsika mbola ezaka be io satria ny tsika koa hoe tsabatsaba amin'ny politika izany fa tsy dia tena malalaka loatra raha ny teknisianina ao anatin'izy lesoka daholo zany fotodrafitrasa moa tsy ampy ao anatin'izany rehetrarehetra zany ary ny olona hoe tena mifatoko amin'ny baolina koa nena fa tsy hoe sady efa mpanao baolina le ana dia hoe tena niky izy amin'ny tanàna ary hoe zay mibabasa tsy mibabasa zany tokoa ny problème ao anatin'izy vao tsy ampy torimaso mieritreritra ny ena tanàna dia ohatrany fa lay resaka hoe fampidirana politika aloha tena enjana misy raranamana zay tena hoe matianina amin'ny baolina kitra isan'ireo hoe fa iny tonga iny amin'ny aéroport dia hoe misy délégation nafa-tsy tafiditra dia ndalina mody dia hoe mandeha zany ny karazana hoe kôtakôta hoe joerany ianina manana efatra ora dia ianina manana telo dia ianina manana roa zay la endrika isehoany misy antso ve aloha ampidirina ny antso manaraka manaraka eny ary verina alika pra salamy mahafinaritra ho anareo radio momba an'le volina tsika zany aminao hoe mirako an'le vary mirako an'le mpanao volina tsika fa raha zavokana aloha tsy hitako za tena iran'le volina gasy tovy apolitika ihany io efa voalaza zany areo ame tipriande misy kotary dia izy moa zany no aterenao ava tonga dia tsy raha miaterina an'le mijery an'le volina européen sy volina africaine ireny tena hita mihitsy hoe maty alina ny olona raha ito amintsika zava-dreritra manambany antsika hoe vita gasy volina gasy mpanao politika gasy omby gasy omby gasy fahamasiny le gasy gasy fa le mpanao politika gasy le volina gasy dia mafira ohatrany hoe raha vita manao fa resaka politika resaka somary zay ko tao anatin'ny fifandraisana fa rery zareo ahitsy amin'ny place golety etsy Ambojatove zany eo ministera amin'ny fanatanjahantena mila miaino an-javatra ohatran'izany koa igny tsy mibaolina kitra ihany fa misy ohatra ny fanala misy atsika hoe discipline sportive hafa zany tena hoe mamiratra tsika eo anatin'le izy fa ohatrany hoe kilabao tsika nosy loha nosy ary zareo hoe zany Cuba zany nge mibaolina kitra tsy dia hoe dia maka izy fa any amin'ny box izy dia ny zao tontolo zao saika maka entraîneur cubain amin'ny fanomanao formation ana hoe box zany matotondy zay le tena resaka ka misy resaka zany le any amin'le fanomanana zao hiverina indray ny sport scolaire rehefa niato kely izy taorianan'ireny covid reny ny sport scolaire dia ny ministère ny fampianarana ny fanabeazam-pirenena zay zany mety nefa zany sport le anarany misy sport
dia misy scolaire raha ny tena izy zany a dia tokony miaraka amin'ny ministeran'ny fanatanjahantena miara-mikarakara izy dia ao reny dia tokony isan'ny hoe sehatra ahafahana mitsiry sport scolaire taloha tena misy fifananana nasionaly misy tamin'izany dia zay ilay reny zany dia isan'ny tokony sehatra taniketsa ngezy zany taniketsa zany tadidio tsara misy le tovavy kila veny miarina rivo tamin'ny taona tena hoe tena atletisme miaraka janak'olona tatsaha sahirana izy dia hoe tsy nalefanao an'le fifananana nasionaly tany atsimo saiko fianaratsosa fordofin le natao le izy satria tsy nanana ny équipement dia teny amin'ny réseaux sociaux moa zany no nahitra an'le izy hoe fa hoana aty ny voalohany tary dia nanaovana tanao le fisehoana be fidianana bisikileta tery ananina tery dia nomena an'izao rehetrarehetra zao asa mba nanahoana zay nitovavy iny zao na misehatra ny fianarana natao misehatra ny fanatanjahantena mbola nyroso ve sa niteraka fahakiviana ho azy ny zavatra nitranga rehetrarehetra tamin'ireny ndao raisina ny antso manaraka miaraba tompoko manao ane misaotra fahatafaverina kely misaotra ny madama kely teo ny manao adevitra mety tena mety momba n'le hoe androany no fingerina androany le fanonganana moa zany firy-taona lasa moa zany zay izo dia mbola mitoraka ihany tsika za zao teneniko anareo za egalista mitolona tao amin'ny tena mavoro avereny dadanay boko vito mba fitafaverina tsy nanao autocritique fa mivavaka alohan'ny tambatra ao dia vity ny fatao dia kavary am'be fonjahorany sao hoe hitanareo tsika zany dia le arakaraky ny anaovana an'izay nefa nahelan'andriamatoa andrajoelona teo zavatra tena tsapako zany tao amin'le tolona tao dia zay zany le bazaraiko amintsika hoe tsy fankalana na mifanindriana ny olona ala ny tena satria manao ny tsy mety no farany baiboly dia mivavaka ho azy sarotra zany fa manambatra vainafo ao tampon-dohany na mangina dia izy miady vitatsika ve zany ary tsika kristianina ny tena tsy manaja n'le boky teny fiainana zao mifokany fitona tiarina mbola mifampitoraka ihany mivitsy nitsika ny irery marina fa nanao andriamatoa valomanana fa misy zavatra kosa nahatonga an'ireny zavatra eny ary na andriamatoa andrajoelona mbola tafaverina sy lasa legaly leoara misy andraikitsy le volongana koa zavatra tantara misy teto nge zany dia hatramin'izao vetsika dia mbola zany ihany dia ranokina nge zany dia mbola miodika ao dia raha miala zany dia amaly faty dia ohatr'izay foana ve zay mahatonga na miteny hoe aloha tampiavana no asena tonga eo na tsika midina an-dalambe dia manao zay be ny basy rehefa mahafehimpepetra na miandry an'le fifidianana amin'ny teny dia mametraka olona mpampiavana mba ora sandolera tsy mamasapo mbola afaka miverina ianao rehefa ao raisina antso manaraka daholo zany rehetrarehetra zany fa iverenako ihany le mikasika an'le zavatra mitranga hitanao hoe i Mahajanga sy Tomasina dia samy faritany samy reny vohiparitany ary samy manana ranomasina samy tanàna ny fizahantany Tomasina zany dia tena hoe maloka mihitsy ny tantaran'ny Tomasina teo hoe mitratra n'le resaka tsy fandriam-pahalemana dia misalasala ny olona rehetra ho avy nge zao mipaka tsy ela koa ho avy mipaka dia hoaika zany ivoaka kely ny reny vohitra ohatran'ny avy aty zany na avy any aminy hoe dia eo any Tomasina sa ny ho any Mahajanga dia ny Mahajanga koa nisy an'ity resaka hoe anina manana ity dia ahoana ndraiky ireny tompoko dia misy fiantraikany goavana zany amin'ny ary tena zay le hoe zareo amin'ny ofisiny tourisme zareo amin'ny sehatry ny mpitandron'ny filaminana ahoana ny andamihana zany satria ny olona io zany mba leo an'le rotoroto eto mba misy malagasy apahany ihany amin'le manao hoe tourisme local zany mba hoe tena mba te hivoaka kely ny renivohitra izy sa hoe tsy maintsy maketry inona le fihinanana katsaka ambato fotsy dia inona le anankiray etya mbato amin'ny rahavavy etya aminanina reny zany le hoe eny ve dia hiverina nefa mba mety manana fotoana izy hoe ho any Tomasina dia efa mitsangana ny volondohany efa iny lamina ve le any Tomasina sa tsy milamina dia ho any Mahajanga dia hoe ahoana satria tratran'le samotamota be teo zany letrarehetra zany dia tena hoe raisina ny antsara tsy maintsy alefa any le rano Samuel iny rehefa avy eo marenina aloha miarabe misaotra raha tandrena resaka bary ahy io angaty miady tsotra ihany tamin'ny andro miclebe mahafinaritra misy nidikera zany tena
nefa jereo raha fisolotra reny fa tonga ty amin'ny quart de finale la de finale teo de ndretaka le équipe de Kitatsony suite ny tatio reny midika za zany tsy fantatra hoe inona virus miditra ao anatin'ny barea io fa andrandray io tahaka ny hoe nanirina anaty andrasaka nirina vao maika mampivandravandra tsy teny betsaka momba ny azy satria ohatrany fankalana an'le mpitondra na le mpitantana na zay entraîneur na fanakivina n'ilay mpilalao na ny mpijery fa de sa fotsiny izy hoe na azo kanja manara-penitra izy io asa hoe inona no vokany fa le kanja koa ara moa atao amin'izao tsy momobibe de za sura fa manaraka ny kanja io ihany fizotra amin'ny fahaizan'ireo bareary ny ana tena hita vokatra amin'izany tsika hoa raha tafakatary ho tafakatra eo amin'izany ampahany vidina mondial zany fa tsy ho lasa lasika mihitsy raha miotra an'ireo firenena afrikanina mitovy mihitsy zay fa tena eo talavitra be tsika venako hoe momba ny ampamoaka be de be ny mangina sy miteny momba ny ampamoaka ny filazana fa tsy fanorana fa raha izany no mivoaka de betsaka indray ngamba ny miditra ny tamora fa de aloha fotsiny mangina mipetaka eo ny amin'izany fa de zay ataony zareo aloha de ataony eo rehefa amin'izao zany ny zavatra mitranga ny resaka baolina kitra aloha rehefa tsy maro toerana amin'ny lafiny rehetrarehetra tena sarotra ny hoe ahitana fahombiazana ao anatin'io raisina indray ary ny tiantso manaraka ty de toizasika avy eo ia mbola tapaka aloha ny antso aloha zany ranatsiny ata zay ny WhatsApp tonga veto am-pelantanana ny tifindray afaka ny antso WhatsApp ihany koa ianao tsika ao anatin'ny tontolon'ny teknôlôjia tsika daholo zay tonga rehetra miaraba tompoko miaraba tompoko mba saika ny zakely momba n'le tangatany Mahadaky dawa tamin'ny 20 septembre de tena mondy famohana inspecteur de police tira de tao amin'ny hapo ny tena de mahavoasa tany tamin'izany de nakasezvizpresera de alohany de hitany vao maty mihitsy moa zany le tompony ndraiky ka manarana sakafo rehetra hoe ahoana ny asany ahoana ny asa ohatrany hoe maheno an'le zavatra tany Mahadaky de ohatrany hoe mampomy be zany ny eritreritry izy hoe ahoana zany le olona manodidina an'le filoha reo ve tsy mba tokony misy aricentra ve tokony reo ve tokony tsy de ny filoha rery ve mivoda ao anatin'le i ohatrany misy zavatra hoe alakitsika tiako parity natao am'le hotely fandraisam-bahiny zany de efa ohatrany efa tsy magagatsony zany le zavatra nisy akatana vonjimaika vaolana vonjimaika foana misy eto tanàna fa tsisy menelina vita de momba n'ilay lalana ry Ifasy mijaly mihitsy zay fandrefa entana any amin'iny reny satria raha fireany entana 3 alina ariary aty Anosy be de lasa 5 alina sy 2 hetsy ariary izy tongany gony 50 kilo de mahita vaolana vonjimaika foana moa zany fa rehefa tena malahelo mihitsy ny tenanay sy ny vahoaka rehetra tandrefa entana amin'iny lalana iny satria akiantoka nefa ny zavatra nefa tena tsy mahita antim-pivelomana io nefa antim-pivelomana samizay hatramin'izay ohatrany hoe tsy hoe ohatra ny vatany ny prime ministre tamin'ny faraparany andro zay teo iny mikasika an'le anamboarana ny amerenina amin'loany le fanerenana ny tetezana tapaka mifoan'le cyclone de ny fanirena moa ny avy tan'le izy aingana fa ohatry raha hoe produit périssable ohatra hoe légume zany mialava aty mandeha makany hoe hitondra voatabia aloha tonga de le amboaty hoe hitondra inona hoe hitondra haricot vert ve aloha tonga de haricot vert en boîte koa le izy miakamiakatra kely mividiny fa potika daholo fa tsy tonga ny Ifasy koa satria mbola voaty alolo aty de efa ratsy ny lalana de eo zany rehetrarehetra zany de mino fa tsapan'ny mpitondra tsapan'ny mpitondra zany fa ho alefa hoe analirany Samuel Marenina aloha